5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluadiv. L'Ulchanao ni fampalalam Vaovao. Miamafana ny toedra rano izay amin'izao fotoana izao. Lehibe ny teteza mita ho an'ny toerana izay namoaka fanambarana ary laza fa mikatona avokoa ny sistany. Mifandray amin'ny Lafrantsa ary vonona izy ireo hiary ny fiandrianam-pireneny. Tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Fanerena kolak'ireo lehibe ny distrika sy ny maro hafa ny noty navoaka ministry ny atany farany teo. Makasika ny tsy maintsy anaovan'izy ireo tatitra momba ny asa vita ny fanjakana ny fotony. Amin'izao ray volana tsy atapera ny fotoam-piasany volo izao, hoy ny mpamakafaka ara-politika iray. Mandeha ny fandresen-dahatra ataon'ny compagnie générale hydroélectricité de Volobe amin'izao fotoana. Ho an'ireo mpampiasa vola mikasa ny hiditra anatin'ny tetika asa Volobe, tahorian'ny fistany sy Katek. Ity faran'izay ny sitaka nanomboka ny volana May no antony manokana. Ny volana Septambra no andrasana ny May ny valiteniny anatin'izay ny EDF, izay orinasa mpanjakana frantsay. Ny afara tamin'ny ady saritaka ny lalao baskety ny fanandrina ny ekipa ny fizantany Vaovao Mahajanga sy ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra. Anatin'ny lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasa mpanjakana izay atao an'ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Any ivelany nanomboka androany ao Portugal ny andro maneran-tany ho an'ny tanora andian'ny fahenina ambinifolo. Fotoana izay ionana sy nandrasan'ireo tanora katolika manerana izao tontolo izao. Tanora mihoatra ny ray tapitrisa no handray anjara anatin'izay. Ny antsipriandreo. Talata voalohany volana Aogositra taona 2024 ampifaliana trano tombo-kilasy tongovavy no hijidiany indray ny tokantranonao amin'ny tialy ity. Tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anarak'izany hatramin'ny farany. Hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao ny farana ny fionana tampony Rosia sy Afrika. Pejy vaovao no misokatra eo amin'ny fifandraisan'ny continent africaine sy ity firenendehibe ity manomboka eto. Sady manandanja na ara-politika na ara-toekarena trano ny fionana takotony indrindra ho an'ny Afrika. Kontinanta isan'ny manitra indrindra eto an-tany kanefa kontinanta hitoerany ho avon'izao tontolo izao. Matoa ndatsoratra Gaeton Andretsilavo. Ny firenena afrikana manontolo no nasain'i Vladimir Poutine tamin'ny fionana tampony tany Saint Petersburg tamin'ny herinandro lasa teo. Filoham-pirenena 70 no tonga amin'ny 10 mahery. Izany hoe vitsy kokoa, tena vitsivitsy raha mihoatra tamin'ny tany aloha. Tsy dirana lalina ny antony fa nisy tonana ny saina an'io dia ny fisian'ny fionana tampony tahaka ireny eo amin'ny Afrika sy ny firenendehibe. Afrika sy Frantsa, Afrika sy États-Unis, Afrika sy Japon, Afrika sy Chine, Afrika sy Turquie, Afrika sy Inde. Samy miantso any Afrika avokoa ny firenendehibe. Tsy raisy ny tsirairay akory fa ireo firenena 10 mahery indray miaraka. Ny samparitra moa samy manana ny fifandraisany manokana amin'ireny firenendehibe ireny, fa efa lasa fomba mampanao ny miaraka afahobe amin'ny Afrika. Azo ambara araka izany fa hitovian'ny firenena afrikanina ny olana ary dia ataon'ny firenendehibe bangotokana ny fifandraisana. Ny olana dia ny fahantrana. Tara be i Afrika eo amin'ny fampandrosoana, nefa manana ny ampy eo amin'ny arena, na ankibon'ny tany na an-dranomasina na arakolona izay tanora no maro anisa. Kontinanta manana ny ho avy ny Afrika. Fantatry ny firenena matanjaka tsara izany
dia samy mikaroka izay ivoahana amin'ny fahantrana ny rehetra saingy samy manana ny tetikadiny aty Afrika ny firenendehibe. Eo amin'ny lafiny politika dia samy mandrirotra ny Afrikana na i Rosia mitady fankatoavany Afrikana amin'ny ady amin'ny Ukraine na ny tandrefana mampirisika ny Afrikana hanameloka sy hitodi-damosina ny Rosia. Io ady any Ukraine io moa no mibahana amin'ny politika iraisam-pirenena ka dia io no ifandroritany. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena indray dia samy mandrangaranga fanampiana sy famoahana ny Afrika amin'ny fahantrana ireo firenendehibe. Samy manonona volabe atobaka aty Afrika izy ireo. Samy manome toky hitondra traikefa sy teknôlôjia ary fahaiza manao aty Afrika izy ireo. Ary dia amin'ireny fionana tampony ireny no hitrangany izany rehetra izany. Efa-mpolo taonany maro itony fionana itony fa dia io i Afrika tsy mbola tafavoaka. I Madagasikara dia ao anatin'ny kontinanta Afrikana, mitovy amin'ireo firenena Afrikana rehetra. Mila ny firenendehibe hialana amin'ny fahantrana. Ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ireny fionana tampony ireny dia zava-dehibe mba tsy ho very amin'ny katesizy ary ny firenendehibe rehetra no ilaintsika ka ny tombotsoan'ny malagasy no tokony hibaiko ny diplomasia. Sao mantsy ho faty akazo tokana ka lasa basina anglisy, tsy tiany mpanana nefa tsy zakany malemy. Fa miazakazaka ary miamafana ny toedra rano izay raha amin'izao fotoana izao. Ny lehibe ny teteza mita ho an'ny toerana izay namoaka fanambarana ary laza fa mikatona avokoa ny sistany mifandraika amin'ny la Frantsa ary vonin'izy ireo hiaro ny fiandrianam-pireneny. Kaeton Andriatsilavo. Nanao fanambarana ny lehiben'ny teteza mita ao Niger fa mitsahatra hatreo ny fanondanana uranium makany Frantsa. Mikatona avokoa ny sistan'ny Niger izay mifandray amin'ny la Frantsa. Manoloana ny amba nataony tafika Frantsay mikasa anafika ireo miaramila Nigeriana, nanapa-kevitra ny Jeneraly Tsiani fa ampiantso ny fanetsehana ireo tanora feno 12 taona hiaro ny tanindrazana ary nahitsika avokoa ny hery rehetra ao Niger na polisy na miaramila ka hiaro ny fiandrianam-pirenena. Vonina hiady hatramin'ny farany izahay hiaro ny tanindrazanay hoy ny Jeneraly Tsiani. Manoloana io toedra raha any an-toerana io, firenena Afrikana misa 3 i Guinée, Burkina Faso sy Mali no naneho ny fiombonany tanteraka amin'ny Niger ny amin'ny fandraisany antanana ny fiandrianam-pirenena sy ny tantaram-pireneny amin'ny hoavy. Tranga izay mifalotra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Raha miady ho an'ny fiandrianam-pirenena i Niger ary efa tonga saina fa handray antanana ny hoaviny sy ny fiandrianam-pireneny manoloana ireo firenendehibe, tranga hafa no hita eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena malagasy izay amperinasa no nangataka nasionalite frantsay. Porofo manambara fa mijanona ho resaka fotsiny ihany ilay voalazan'ny filoha omenombeny mikasika ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanavotana ny Madagasikara tao anaty kizo. Dia ivona ihany koa fa ny fanjakana malagasy izay tarihan'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina no nangataka ny anemorana ilay ady hevitra mikasika ny famerenana ireo losy malagasy izay tokony ho natao ny 2 sy ny 7 ny volana Novambra 2024 tany Paris ny dinika faharoa teo amin'ny komisiona mixte nahitana solotena frantsay sy malagasy. Ny firenena malagasy izay nangataka io fanemorana ny ady hevitra io tsy taitra ary tsy nanisy toy ny intsony izany hatramin'izao. Ahitana taratra izany fa tsy tao anaty laharam-pahamehany filoha ankehitriny ny fitakiana ireo nosy sy malagasy ireo fa endrika ivelan'ny fotsiny ihany. Noho ny fahantrana sy ny fijaliana misy eto Madagasikara ihany koa no mahatonga ireo olona maro hitsoka ka hifindra ntsokosoko hiazo ireo nosy rahavavy toa ny Comore sy Mayotte. Manao viveriny ainy ahafana miala eto Madagasikara izay azo lazaina fa na inona hitranga eny an-dalana ny ala eto Madagasikara no masaka ao an-tsain'izy ireo. I Madagasikara izay firenena nirin'ireo mponina tamin'ny nosy rahavavy ilana ravinahitra tany amin'ny taona 70 sy ny taona 80 ary napalaza irony atao hoe botry mpiazo any mahajanga irony. Ny mifanohitra amin'izany no hita ankehitriny ka ny malagasy indray no maniry ila ravinahitra amin'ireo nosy rahavavy ireo. Fanontaniana mipetraka ny hoe rahoviny Madagasikara vao aleo tena tanteraka ka tsy ankina amin'ny vahiny intsony. Fampitahana tsotra reny ka anjarany rehetra no mandinika arakaraka ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa ny farany androany talata ny asa nataon'ireo mpamita hiraky ny SADC mikasika ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara izay nanomboka ny 4 Jolay lasa teo. Andrasany eo anelanela ny volana Oktobra sy Novambra mialohan'ny fifidianana arak'izany amin'ny alalan'ny ministera an-draraham-bahiny sy ny CNI ny tatitra izay ataon'izy ireo taoriany izay fakakevitra tamin'ireo mpanao politika amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny maro hafa izay. Daniela Mino Arso.
Ivoaka eo anelanela ny volana oktobra sy ny volana novambra ho avy izao, volana mialotsy atongava ny fividianana ny tatitra nataony SEAC, Electoral Advisory Council, mpamitairaky ny SADC na Sovereign African Development eto Madagasikara, mikasika ny fanomanana ny fividianana sy fikirakirana ny lisam-pividianana izay nanaovana izy ireo fakakevitra tamina toko politika maro, firaisamonim-pirenena, fiangonana sy ny maro hafa teto Madagasikara. Ny ministera andraraham-bahiny sy ny vomera tena misana ny fividianana na ny seni no voalaza fandray izany tatitra izany voalohany raha ny tatitra nataon'ireo mpamitahiraky ny SADC eto Madagasikara androany. Le SEAC qui est ici à Madagascar. Ny SEAC izay mamitahiraky eto Madagasikara dia manoro hevitra na mampafantatra ny SADC manodidina ny raharaham-pifidianana. Eto izahay zany dia iraka fotsiny ihany mba hahafahana mitatitra ireo tombana voaray ary ny protokola dia mitaky ny anaovana tatitra makany amin'ny foloan'ny mpaniraka anay. Ny SADC zany mikasika ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny politika sy ny filaminana. Raha ny hevitra dia tsy mety raha amin'izao fotoana izao no anome anareo ny vokatry ny iraka nataonay. Mila manao tatitra makany amin'ny SADC aloha izahay. Efa nambaranay tamin'ny fiainana tamin'ny mpanao gazety ihany fa mila manomana na manao tatitra miainga amin'ireo fakan-kevitra ny iaranay tamin'ireo mpandray anjara izahay. Amin'ny alalan'ireo fakan-kevitra io no ahafahanay mamoaka tolo-kevitra, omena ny filohan'ny vondrona misana ny politika, ny fiarovana ary ny filaminana. Tsy mety nefa raha amin'izao fotoana izao izahay dia mamboaka io vokatra io izay iraka nataonay io raha sy tonga eo ampelatana ny filohan'ny SADC aloha ny tatitra. Aoren'izay vao mahazo ny tatitra ny firenena mpikambana ao anatin'ny vondrona amin'ny alalan'ny ministera ny raharaham-bahiny. Misy dika mitovy ihany koa no alefa amin'ny vomera maleo tena misana ny fifidianana na ny seni. Amin'izay fotoana ianareo no manana fahafahana mamantatra ny vokatry ny iraka nataonay. Azo dika mitovy ihany koa ianareo mialohan'ny irisona amin'ny fifidianana izay atao amin'ny volana novembre sy ny volana décembre ho avy izao. En effet, vous recevrez une copie de ce rapport avant que les élections ne se tiennent en novembre et en décembre. Tsehivana tapitra androany raha toka nanomboka ny 14 Jolay lasa teo ny iraka nataony SEAC izay mpamitahiraky ny SADC eto Madagasikara. Ny isa 430 ny totalin'ireo atoko politika, firaisamonim-pirenena sy ambasadoro, ireo fikambanana tsy miankina sy ny sisa noraisiny izy ireo nandritra izany. Tanjo ny iraka raha ny fanazavana ny ananan'ny Repoblika ny Madagasikara, fividianana madio sy marina, malalaka, milamina, mangarahara rekeny rehetra. Andrasantsika izay voarakitra izay tatitra ny iraka manoka ny SADC izay fa nytondro mazava ny nametrahany antoko republikana ny fitoriana ho an'ny filoha Andry Rajoelina teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny TPI teny anosy tamin'ity androany ity voalohany amin'izany ny tsy fizakana intsony ny zoam-pirenena malagasy nefa mitantana ny firenena faharoa ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ary farany fanososena ny fiandriana pirenena. Henri Florian. Mbola tsy afaka ambavany mpanara-baovao mandraika androany ny fahitana fa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy intsony ny filoha Andry Rajoelina izay mitantana ny firenena ary ny tena no nangataka ny fizakana ny zoam-pirenena frantsay io ny taona 2014 araka ny antotantaratasy izay hita eo anivony ny tambazotra maro samihafa. Raha ny voalaza ny lalam-panorenana malagasy ao amin'ny andininy fa 470 natao ho an'ny mizaka ny zoam-pirenena malagasy irery ihany ny asan'ny filoham-pirenena. Manoloana izany mandika ny voalazan'ny lalàna ny filoha Andry Rajoelina ka antony nametrahany antoko republikana fitoriana azy teny anivony ny fitsarana ambaratonga voalohany na ny TPI anosy tamin'ity androany marina ity. Dia tonga zany zay amin'ny olo-pirenena tompona andraikitra anay sy manana soa nametraka an'izay requêtina d'échéance an'Andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina zay dia ty le izy ty tazanareo maso ty anankiroa ny teboka lehibe ao anatiny. Teboka lehibe voalohany mauvaise foi an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fangatahany zoam-pirenena hafa ankoatra malagasy zay. Dia ny teboka lehibe faharoa conséquence an'izay satria na tiana na tsy tiana mahatonga fanitsakitsahana ny souveraineté nationale ny firenena malagasy zay. Dia zay zany ny votoatin'le requêtinay efa voapetraka tao anatiny tao le izy. Adidy ho an'ny firenena ny fametrahana ny tantandalàna hoetrany ny filohan'ny antoko republikana izay nametraka fitoriana androany maraina. Nahita aza fa tsy raharaha izany ireo ambaratonga mpitsarana isan-tokony. Manao antsoavy zay manainga ny fahitandrazana izay mahatsapa-tena fa mbola tia Madagasikara anaraka ny dianay ametraka an'izay requête de science zay
satria araka ny teniko teo zava-dehibe loatra saripady mivoakitika eto amin'ny firenena dia ny fahaverezana fanitsakitsahana ny souveraineté-ny firenena malagasy. Izay zavatra izay a tsisy tokony ampatahotra antsika, tsy hoe ampigadra na ampaninina fa zoantsika izany. Zo le mametraka le misazira tribunal zany aradidy ihany koa nanoloatra-tena hoe mpanao politika zany tompona andraikitra eo anatrehan'ny firenena sy ny fiarahamonina dia na iapoterina tsy iapoterity atao satria adidy le izy. Ankoatra ny fametrahana fitorina teny amin'ny TPI Anosy Androany Maraina izay nataony antoko republikana hametraka fitorina eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorena ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Fa maro ny olom-pirenena naneho ny heviny manoloana ny fanambarana filatsahan-kovidiana amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena. Nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo omaly malagasy maro ny resy lahatra amin'ny afoto-kevitra izay joroany ty antoko ty ary miandrandra ny itondrany sy anovany ny fiainam-pirenena izay latsaka ankaterena amin'izao fotoana izao. Ny andrasako aminy zany a dia any amin'le mba hoe fiovana. Zay aloha zany nandrasako aminy ary zany manantena azy a fa mety mba hoe mba hita zao fijalian'ny vahoaka zao zany. Vahoaka tsy vita ny vary 25 kilo siany zany aloha fa vahoaka zany mila fiovana. Normal izy raha rotsaka amapy vahoaka. Zay aloha zany tena hitako ohatrany mba miova mihitsy zany le fitonana fa amin'izao efa tsy mety tsony. Tsy mety tsony aloha zany zao raha fahitako azy tsy mety tsony. Satria lasa ohatrany fitondrana tokana zao. Lasa ohatrany hoe tokana be zany zao fa zay manao ny heviny a dia tonga dia migaja ohatr'izany mizatra mahazo an'ireo olon'ireo. Nefa antsika zany demokrasia tokony hanana fahaleovan-tena tsara aloha. Fantatra tokony malagasy miara-miainga. Mahafinaritra foto-kevitra satria vonan'ny ampandroso. Ie fanovana ny andraisana aminy amin'ny lafiny rehetrarehetra indrindra ny ara-tsosialy. Miandrandro izay amin'izao andro sarotra izao. Filansy ny viliany zao manahirana azy amin'izao. Zay fa raha ohatra hoe vita an'izay dia vonona izay ny danoana anazy. Ie. Mety hitonja zavatra mahafinaritra satria manko izy hoe malagasy miara-miainga dia mahafinaritra zany. Asany rehetra zany dia hoe mba hanova Madagasikara ho tontolo vaovao mba mahafinaritra indray. Indrindra moa lalina be amin'izao fahatarana zao ny gasy mafy be. Izy aloha dia olona azo tenainy fa sady mahafinaritra. Tena mahafinaritra ny eo amin'ny resaka politika izany dia mahafinaritra azonay antenaina. Ie tena efa mahay tsara reny, tena efa ao tsara mihitsy zany zareo. Ie tokony hitondra fahampandrosoana izy zany a mba hoe mba jerevany daholo zany ny vahoaka majinika rehetrarehetra zany raha tonga eo amin'ny fitondrana izy. Dia ny zavatra mba angatanay zany rehefa mba tonga eo amin'ny toerana izy zany a dia mba jerevany amin'le fampianarana. Eo amin'le fampianarana eo amin'le ray aman-dreny zany mba jerevana amin'le ankizy. Ireny zany ny teboka marary ny vahoaka ny foton'izay isany mila jerena amin'izao fotoana izao. Fa fanariana ankolaka ireo lehibe ny distrika sy ireo ratsa mangaika ny ministera ny atany sy ny fitsinja ara-pahefana. Note izay navoaka amin'ny minisitry ny atany farany teo momba ny tsy maintsy tsy hanaovana izy ireo tatitra momba ny asa vita ny fanjakana. Eny fotony amin'izao ray volana tsy hatapera ny fotoam-piasan'ny filoha izao. Hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson tamin'ity andro anty Henri Florian. Amin'izao volana vitsy tsy hatapera ny fotoam-piasan'ny filoha Andrajoelina izao. Mampambetra-panontaniana hoy ny mpamakafaka ara-politika Constant Ravelson ny note izay navoaka ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana farany teo. Izay maniraka ireo lehibe ny district sy ny ratsa mangaika nyity ministera ity hanao ny tatitra ny asa vita ny fanjakana any amin'ireo komina isan-tokony. Miendrika fampelezan-kevitra ho an'izay mety ho kandidam-panjakana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy izao ity note ity raha ny fanazavany Constant Ravelson hatrany. Ministry ny atitany ianao firy-taona ianao teo zaho ianao vao mamoaka zavatra tokony hoe bi aba hoe anao fitatitra isa-tapa-bolana aho farafaratsy ny commune telo isan-kerinandro ny vitanareo any amin'ny ambaratongany ny mitsidika azy manazava ny zava-bita ny fitondrana ray volana alohan'ny tsarany mandahan'ity présidenty raha ohatra izy mirotsaka zay ianao vao manao andrano fa
hafa mihitsy ny dikan'io rehefa jerena amin'izay fotoana anaovany azy zay dikan'izay zany dia zao ny appareil administratif dia avadiky ty ministre ty ho appareil de propagande zany hoe ho rafitra mpanao propagandy mpanao fanasoasoana an'le mpitondra zay mety ho candidat eo no misy banga lehibe ary mangina ny seni momba an'izay mahateny momba an'io ve ny seni akehitriny mahateny momba an'io ve izy efa mba niteny ve izy momba nataonyty ministre ty rehefa hoe mila olona manakopia manakaratra afaka isoratra amin'le sy-pifidianana mo ve ny teny an'io ministre io seni hoe aiza fa misy olona efatra tapitrisa malagasy feno 20 taona tokony hiditra anisan'ny mpifidy tokony ho lasa 13 tapitrisa ny mpifidy zao 10 tapitrisa satria tsy kopia tsy kara-panondro zany ny tokony ho asa takiny ty ministre ty rehefa naovana état civil nanamafy hatrany ty mpamakafakara politika ity fa tokony ho jerena akaiky ihany koa ny momba ny fanomanana ny fifidianana indrindra fa ny lalàna resaka kidaladala resaka tsy mendrika atsika ny resaka hoe matahotra ny président rajuel de mila vany fa mila anina hoe mitady fanamboarana lalàna fifidiana ina ny atahorany rajuel ny anamboarana ny lalàna fifidianana averiko amin'le fantanina matahotra ve izy raha mandeha marina fifidianana zavatra iray a tena tsy azotsika ielana sy tsy azotsika iodivirana de zao misy olana iny a momba ny sartam-pirenena ijoroany candidat zao averiko tsy miditra am'izay hoe alao anao na tsy avelanao raha tsy hoe tsy any tsy zera rajoelona ny resaka ka iny zay mifilaza azy hoe ka andro rajoelona momba ny nationalité jejerarany sy ny fitsarana zay mpitory azy any fa ny a le firenena sy le rehefa aveo jerevako mbola avela fifanolanana ohatran'iny ve sa ho jerentsika akaiky ny momba ny nationalité manomboka zao ao anatiny lalam-pifidianana zany hoe mba ho tsinjovintsika ave mba tsy hisy romoromo mikasika ny na de mikasika niny nationalité iny fotsiny ara hoe ahoanany atao io re fifanarahana nge avela hevitra daholo na sinoa na koreana na rosiana na allemana rehefa zay ny fanekena ka manina fa ataovy mazava tsy misy interprétation possible ny amin'ny lalam-pifidianana mikasika nationalité tokony hanao fanadidina sy famotorana lalina momba ny fizakany zom-pirenena ho an'ireo zay milaza kofidiana ny eo anivony ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mitraky fandiniana ny lalam-pifidianana ihany koa ny zava-misy ankehitriny hisoroana ny olana mety iseho tahaka ny hita tany amin'ny taona 2024 raha ny fanazavany hatrany tsy aivina fa isan'ny fipetra sadasada fandroany izay noraisy ny ministry ny atany ty nota navoaka ny farany ty fa teo aloha ny fanakanana ny famoria-mahoaka ankalamanjana ataony antoko politika ivelan'ny fitondrana no hoe fanamohan'ny noty ho fanakanana izany ihany koa fa mandeha ny fifandresen-dahatra ataon'ny compagnie générale hydroélectricité de Volbe amin'izao fotoan'izao ho an'ireo mpampiasa vola mikasika ny hiditra anatin'ny tetikasa Volbe taoriany fisitahany Skatek ity faran'izay nandrafitra ny vondron'orinasa nampiasa vola anatin'io tetikasa io saingy zao ansitaka zao nanomboka ny volana me no ny antony manokana ny volana septambra no andrasana hanome ny valiteny anatin'izay ny EDF izay orinasa mpanjakana frantsay miroso ny fifandresen-dahatra eo amin'ny compagnie générale hydroélectrique de Volbe sy ny EDF izay orinasa mpanjakana frantsay mahakasika ny tetikasa Volbe ity vondrona ity no fantatra fa n'olony Skatek, Fonds d'investissement norvégien, nandrafitra ny vondrony orinasa nampiasa vola anatin'ny tetikasa Volbe, miaraka amin'ny Africa 50 sy ny Action Énergie, saingy izao ny sitaka izao nanomboka ny volana me, no ny fidirana amin'ny restruction de portefeuille, mbola ny Action sy ny Africa 50 araka izany, no mitana ny 7,5 sy ny 3,7
ny petrabola anatin'izay consortium mampiasa vola anatin'ny tetikasa volobe izay atreto 5 tombanana ampiasa vola anatin'ny tetikasa ihany koa ny fanjakana taorian'ny fanavaozana ny fifanarahana ny taondasy ka andrasana ny mety ho petrabolany sy ho an'ny ity EDF ity raha raikitra ny fifanarahana efa ambolana maro ny dinika isan'ny mitarika ny fifandraisan-dahatra anatin'izay raha ho an'ny aksian'ny energia ny lehibe izay vondrona izay eto Antananarivo no sady lehibe ny kampania tsoloka iray ihany koa everina ho fotoan-dehibe anatanterahina ny tetikasa ny fidiran'ny EDF anatin'ny tetikasa ankehitriny antony isan'ny efa niala tamin'ny fifanarahana ihany koa ny vondrona kolasy ny volana novambra taorian'ny fidirana ho isan'ny orinasa manana petrabola anatin'ny tetikasa nanomboka ny volana novambra ity orinasa misehatra amin'ny fananganana fotodrafitrasa vaventy frantsay ity izay mampitsahatra ny famatsim-bola tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa no nitsindry avy amin'ny Flo Andry Rajoelina sy ny mpanolo-tsaina izay nikendry ny ampianany tetibidin'ny fananganana ny fotodrafitrasa izay tsindry ara-politika izay ihany koa raha iverenana no nampiematra ny vondrona efage tamin'ny tetikasa Sahovika ny fiandohan'ny taona 2024 manoloana ireo rehetra ireo andrasana ihany koa ny mety irosona amin'ny antso-tolobidy amin'ny fitadiavana ny orinasa Vaovao anangana ny fotodrafitrasa izay anemitra hatrany fahafahana mitrandraka ny volobe no vinavinaina nanomboka ny taona 2024 isan'ny mampametra-panontaniana manoloana ny festahany Skatek izay fond d'investissement norvégien tamin'ny tetikasa volobe nanomboka ny volana May ihany koa ny fikatona ny ambassade du Royaume de Norvège eto Antananarivo nanomboka omaly no izay fandaminana amin'ny lafiny diplomatika izay raha ny fantatra ireo fistahana ireo izay misy ifandraisany ve tsy mitombina ny fitokonana sy ny fitakiana izay ataon'ireo mpiasa eo anivony knaps amin'izao fotoan'izao hoy ny vondron'ny mpiasa sy ny mpampiasa tamin'ity androan'ity isan'ireo mpandray anjara feno amin'ny fanomezana ny latsakemboka amin'ny fiahiana ara-tsosialy ireo vondron'ny mpampiasa ireo ka matsiaro matyantoka manoloana ny fitokonana amin'izao fotoan'izao miantso ny fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ny famahana ny olana arak'izany ireto faray mangataka ny iverenan'ny knaps amin'ny asa mandrara tsy misy fepetra toy ny teo aloha ireo vondron'ny mpiasa sy ny mpampiasa androany isan'ireo mandray anjara feno amin'ny fandrotsahana ny vola eo anivon'ny knaps izy ireo ka voatohitohina manoloana ny zava-misy tsy mitombina ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasan'ny knaps fitakiana izay tsy manaraka ny lalan'ny fitokonana raha ny fanazavana tsy misakana mihitsy ny fanaovana grevy ny lalàna misy eto Madagasikara fa rehefa tenihana ny zavatra mitranga ao amin'ny knaps hatramin'ny androany dia nitenenina teo hoe inona ilainy aingan'le izy dia ny everitsika hoe fanagadrana entre guillemets ny TGPI zay ny aingany dia nihitatra ohatrany sima misikoka le izy ary rehefa nijerena dia tsy manaraka amin'ny votoatiny sy ny fitrangany amin'ny tokony isin'ny grevy tsy miteny zahay hoe tsy mahazo manao grevy fa misy fombafomba tsy maintsy arahana rehefa manao grevy nanaraka an'izay ve reo anareo manontany fa ny pikarama ohatranareo dia matsiaro fa reraka ny olona amin'ny zavatra mitranga ao io angatahana zany andinika daholo mpiasa rehetra ao amin'ny knaps na mpanao grevy izy na tsy mpanao grevy eritreritra hoe misy olona be dehibe ao ariny miandry ny fisokafan'io knaps io iza manokana miandry mpampiasa manokana miandry satria misy latsakemboka tsy maintsy aloha isa 3 volana tompona andraikitra feno amin'ny fametrahana ny tale jeneraly amany olana eo anivon'ny knaps ny fanjakana raha ny fanazavana ankilan'izay ihany koa ny tokony hanovana ny rafitra anaraka ny fitsipiky ny fikambanambe ny rafitra fiahiana ara-tsosialy sy presse ny tena angatahana eo voalohany a dia satria illégal le fitokonana mangataka ny mpiasa zay a iverina iasa tsisy condition tsisy restriction voalohany faharoa miantso ny fanjakana zay ma ampiatra amin'ny aingana indrindra ny recommandation ny cypressy
mba ahafahana manova ny fomba fitantanan'ny knapsa izay natonga ny knapsa amin'ny olatsakakatenena tahaka izao tegna ny représentant de système teo nampatsiafa hoe knapsa membre ny cyprus Madagascar membre cyprus ny cyprus de tena mazava tsara mihitsy ny recommandation cyprus fa hoe tokony ny fampiasa sy mpiasa ihany no mitantana ny organisme toy ny knapsa ireo organisme social misy raha ny Afrique amina cyprus de zay no zava-misy tsika mbola tsy tonga am'izay ary matoa tonga am'le problème averina isahan'ny madame le monsona teo hoe ny knapsa nanao investissement tamin'ny hôtel 5 étoiles nanao investissement tamin'ny centre de loisir tany votovorona isana satria zavatra nisy teo aloha ary mbola mety hitranga am'izao fotoana zao de satria ny tale général ny knapsa teo aloha de manapa-kevitra ire manoloana ny olana eo anivon'ny knapsa ankehitriny efa mantonany zao no nisedra olana ity rafitra ity no ny tsy faiza mitantany tale général teo aloha no anton'izany raha ny fanazavan'ny filankevim-pitantanana manara-masony raharaha ao an-toerana tsy aivina maro ireo tetikasa izay nindram-bola teo anivon'ny knaps saingy kavitsiana ireo naverim-bola hatramin'ny androany le momba n'le resaka fampisamoram-bola zany zavatra tiako fampisanterana aloha tianay antraterana satria mitovy mihitsy ny fijeriny amin'izany tsy voazao a nisy olana tao amin'ny knaps fa tany aloha tany dia efa nisy olana fantatritsika nanaovana an'ireny centre de loisir et de sport zay nandaniana vola be zay apahan'ray apahany anankiray koa resahanay mampampiasanay hoe le vola rehetra nampindramina ny Madagascar nampindramina ny hôtel 5 étoiles nampindramina ny seimad zany rehetra zany ake tany aloha tany daholo fa tsy tamin'ny 2022 ka nenay zany le olana tsy nanomboka 2022 fa nanomboka efa taloha be ary ny azoko lazaina angambany dia misy fantatrareo fa misy fampisamoram-bola atao tamin'ny commune urbaine Antananarivo iny volina dia afaka miteny aminareo androany fa tsy tapaka mihitsy ny commune namerina araka le échéancier efa nifanarahana hatreto zany dia mandoa ara-dalàna commune ary izy rery tamin'ireo na ny 5 étoiles zay nanosony tamin'ny knaps na ny seimad na ny Madagascar na ny MGH zany rehetrarehetra zany na ny secret nanao engagement daholo andoa am'izao échéancier zao tsisy mandoa efa ho iray volana izao no nirosy tamin'ny fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny knaps votoatin'ny fitakina amin'ny famotsongana ny tale général mpisolo toerana saingy tsy nitsadra izany taorian'ny famotsongana any Jocelina Tsaboto tamin'ny fa 9 jolay lasa teo nihitatra ny fitakina ka miroso amin'ny service minimum ireo mpiasa ankehitriny manao antsoavo manoloana ny zava-misy eo anivon'ny knapsa araka izany ny avy eo anivon'ny GEM, ny CTM na ny conférence des travailleurs à Madagascar ary ny FIFPAMA izay nanao fanambarana ny iraisana androany dia izay ihany koa no atsika amin'ny sento vetivety eo anaty doka fohy mandrapitafa vetivety ary Wawa Production, si Telma, Manu Chawantika, 10e édition du Festival Somaru, 20 ans du groupe Wawa à Oseille. 2 au 6 août à Nusibi, au ministère municipal de Boutvenue, Panakant Malagas, Sivaïn Marnouyer Kamtika, Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Kotsu, Mad Max, Seiz, Nashan, Olatad, D-Line, Bastalayon, Sanjamet, Parish, Zili, Tonsmeina, et Yona Edge, Bigamji, Alera Mansom, Goulam, Rijad, César, Rootsman, Vayevshila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike, 10e édition du Festival Somaru, 20 ans du groupe Wawa, sponsor THB, sponsor officiel Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantana mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo.
PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alety aterina hatrany miarahaba ho antsika rehetra mbola miara-dalina aminay amin'izao oro izao. Isantarantsika izay tompona andraikitra samihafa eo anivony fampianarana. Manomboka eny amin'ny ministera hatrany amin'ny lisea no nidoboka ponja no ilay raharaha fivoahany laza adina bakaloria. Mialohan'ny fotoana misa 13 ireo voakasika izany raha toka enina ireo nahazo fahafahana vonjomaiky amin'izao fotoana izao. Hilary Nasonny. Olona misy 13 no nahiditra ponja vonjomaika eny Antamora enina fanahazo fahafahana vonjomaika no ny raharaha famoahana lazadina bakaloria mialohan'ny fotoana taorian'ny akaran'ny fampanoavana omaly araka ny tatriny teo anivon'ny zandarmarie-pirenena. Tompona andraikitra eo anivon'ny fampianarana avokoa ireo izay ahitana mpiasan'ny ministera, ofisy du bac ary mpampianatra eny anivon'ny lycée izay tsy atao Analamanga ihany fa hatrany amin'ny faritra. Misy mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo ihany koa voatontonona amin'ny tifoit de sujet bakaloria ity ka nampiato ny fampianarana manomboka omaly ireo mpampianatra ao amin'ny FDSP na ny faculté des droits et sciences politiques no ny tsy fahafaliana amin'ny trango io. Ireto farina izay nanohitra ny asany nateo azy ny université maty vokatra ny fitokonana nataon'ny CSS sampana Antananarivo manoloana ny fitakiny. Amin'ny 12 ny volana aogositra izao no fantatra fa hiakatra fitsarana indray ny raharaha ka andrasana ny toyiny. Fa ny fanomezan-danja ny teny malagasy ihany no ahafahana mampivoatra ny firenena ho ireo mpampianatra mpikaroka mandrafitra ny fitoeram-pikarohana momba ny teny malagasy tamin'ity androan'ity izy ireo izay namanana mafy ny anaparitaka manerina nosy ny voka-pikarohana sy ny antotan-kevitra hanatsarana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara. Manomboka izao Ela Ranelson. Vokatry ny fanatotoloana sy ny fifandraisana amin'ny firenena avy any ivelany amia amin'ny latsa-danja ny teny malagasy raha ny fanazavana. Na eo aza ny fivoarana tsy tokony isy atao ambanin-javatra ny teny malagasy. Antonana nanganana ny isy toeram-pikarohana ho an'ny teny malagasy izay napetraka eo anivon'ny ENS Ampeflo. Fa miain-danja ny fanabeazana ankehitriny. Vokatra izay tsy vitan'olo tokana, tsy vitan'ny teny malagasy fotsiny fa misy ireo taranja marobe izany mandray andraikitra mamerina amin'ny asiny sy amin'ny laoniny an'izany fanabeazana izany. Dia vokatra izay zany ireo mpampianatra mpikaroka rehetra eto amin'ny école normale supérieure sy any amin'ny eto amin'ny université n'Antananarivo hatrany velany any amin'ny Inalco Frantsa dia mandray andraikitra ihany koa mampiofana arak'izay tratrin'ny hery zany ireo mpampianatra izay hoe efa any am-perinasa satria mahatsapy izy ireny ihany koa fa tsy ampy ny traikefananan'izy ireny. Mampiofana maimaim-poana izay ary manao antsoavo ahafahan'izy ireny mifampidinika aminay dia manome izay ny lalan-tsaina teoria fa manome koa izay ahoana fomba fampiarana izany eo amin'ny sehatra fampianarana mba tena hitondra fampandrosoana marina ilay fomba fampianarana. Ny fampiroboroboana ny teny malagasy no ahafahana mampandroso ny firenena raha ny fanazavana. Fiara-miasa amin'ireo fikambanana tsy miankina no nahafahana nametraka ny afotra-fitrasa fikarohana raha ny fanazavana. Satria raha tsy misy mpikaroka, raha tsy misy ny fampianarana pedagojika sy ny fianarana fahalalana ara-tsaina ara-batana
dia tsisy zavatra hovanina ny fampianarana rehetrarehetra satria eto manomboka fikaroana ny zavatra tsy misy sy mifanarenana ny zavatra tokony hoarenana sy voahitsakitsaka hatramin'izay zay efa resy lahatra fa raha amin'ny firenena mandehana ianao tsy mahita firenena ianao mandroso ka miteny vahiny no anaovana ny fampianarana amin'ny teniny ihany no anaovana fampianarana zay resy lahatra zany fa raha miteny malagasy ny tokony mba tohanana sy mba hampakarina bebe koa dia mety mba havita bebe koa anatsara bebe koa ny fampianarana ny mpampianatra rehetra zay hofaniny eto sy ny ankizy mpianatra zay tonga eto ka hivoako mpampianatra ny fotoana orinany. Efa maro ny antota-kevitra aizana avoaka ny ivotoerana ary misy ny fidinana ifotony atao amin'ny fanaparitana ireo avoka-pikaroana ampiakatra sy hanomezan-danja atrantra ny teny malagasy. Iazony lalam-pirenena fafito vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy manaraka ny fenitra sy ny kalitao takiana amin'ny asa fanamboaran-dalana ny asa ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao, indrindra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fafito amin'ny tetezana tany fotsy miazo an'Antsirabe. Tsikaritra fa tara efa avy nampiasaina avokoa no avenina andrahoana ireo orinasa mpanao lalana ao anatin'izay ka tsy mahatra ela akory ireo zava-bita ary simba afaka fotoana fohy. Kolo, Antsirabe. Anisan'ny tena mampitaraina ireo mpampiasana lalam-pirenena fafito amin'izao fotoan'izao ny faratsiny ity lalam-pirenena ity izay efa taonany maro no simba tanteraka. Ankehitriny dia tsikaritra fa marobe ireo lavadavaka sy kilotoka ary miatraika tanteraka amin'ireo mpampiasa lalana ny vokan'izany. Anisan'ireo tetezana sy mpanamboarana ato anatin'ny fatrovakin'akaratra ary mandalo ny lalam-pirenena fafito ny eto amin'ity tetezana eto tany fotsy ity na ny couloir de la mort raha ny filazan'ireo mpamily azy. Tamin'ny fotoana nandalovanay mpanao gazety tetỳ an-toerana dia tsikaritra fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra amin'ny asa fanamboaran-dalana ny asa izay ataon'ireo orinasa mpanao lalana eto ireto. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia eto ihany izy ireo no mahandro ireo tara izay tsy mifanaraka amin'ny fenitra takiana amin'ny asa fanamboaran-dalana amin'ny tokony ho izy ary matetika aza dia tara efa avy no ampiasaina avokoa no ezahan'ireo orinasa mody avadibadika. Tsikaritra ihany koa fa manify dia manify ny tara izay efa vita eto amin'ity lalana ity. Rehefa nifampiresaka tamin'ireo mpanamboatra lalana teto mahakasika io fenitra takiana io izahay dia tsotra ny valiteny azo. Baiko avy amin'ireo lehibe fotsiny no arahan'ireo mpiasa ka tsy misy ny fenitra takiana raha ny fanazavana. Herinandro mahery izao nanao an'iny efa vita iny. Nenay izany takany hoe baika dia hoe atao saran'izao tsara ny asa dia ampitsara ny dosazina goudron normal ka zay misy meny deba fotsiny izany no nampiasaina eto. Zay tsy afaka nanitatra anakaiza fa zavatra zay efa alefan'ny patron deba fotsiny. Nenay aloha izany manao fotsiny efa mateo isy cotra dia avy amin'ny deba indray no cotra amin'io zay fanarahany deba ny cotra. Fa ny mpiasa aloha manao fotsiny manatanteraka. Mafy ny asa fa zay ny tsy hoe vao zao nanao an'ity fa efa ela nanaovana an'ity e. Fa zao zany no fanaovanay hatrizay mihitsy dia zao fanaovanay azy. Izy io ane efa nitsahana tamin'ny cylindre be ny fondation izy io e. Dia izy indray raha zay orana indray aloha tsisy atahorana aminy. Fikarakarana ny tsy ampy fa izy inke efa ela zany nanaovana azy dia misy simba dia manitatra dia zay mahatonga an'ireny le hoe simba. Fa raha ohatra misy mpikarakara hoe vao misy simba kely dia ambarina bizany io. Tsy ampy le fikarakarana aloha raha mifahalalako. Mazava arak'izany fa tsy mifanaraka amin'ny fenitra rana amin'ny asa fanamboaran-dalana ny asa ataon'ireo mpanamboatra lalana eto amintsika ary tsy misy ny fijerevana manokana ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika ny fahasimban'ity lalam-pirenena fafito ity izay tena mampitaraina ireo mpampiasa lalana amin'izao fotoana izao. Lavadavaka ny lalana miotsakosaka teo amin'ny 3 taona telo ny lalam-pirenena dia efa nisy fahasimbana be dia be mahitsiny. Tsy haiko hoe nakay akany volam-panjakana no tsy amboarina mafy ny lalana fa mandeha foana ny etra, mandeha ny rehetrarehetra nefa ny lalana nahoana no tsy ambarina. Tsy haiko hoe makaya zany le volam-panjakana. Arak'izany dia hita sy tsapa fa zarava vita ary tsy mifanaraka amin'ny asa fanamboaran-dalana amin'ny tokony izy ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ka tsy mahagaga raha tsy misy firy volana akory dia tapitra simba avokoa ireo lalana namboarina rehetra. Io le hoe samy manana ny fenitra takiana ao anatin'izay fa ambany ny faripahaizany zaza malagasy indrindra ny eny anivon'ireo sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao ho fampiakarana ny lanjan'ny fampianarana amin'ireny no nitsangana ny fikambanany iray izay hitana tanora malagasy maro manao asany sitrapo manodidina ny tontolo ny fanabeazana amin'izao fotoana izao. Ny lahy Ranevson.
ambany kaltaony nisy fampianarana indrindrany amin'ireo sekolim-panjakana raha ny fanazavana maro ny zavatra tsy ampy ampivoarana ny tanora sy ny zaza malagasy ho fanampiana sy ho fanatsarana ny seritry ny fanabeazana eto Madagasikara najoro ny fikambanana Teach for Madagascar izay etsika nataon'ireo ampianatra avy amin'ny université tsy miankina fikambanana izay misehatra amin'ny fanampiana amin'ny alafin'ny fanabeazana atsika lesoko amin'ny resaka fampianarana ary ny cible anay dia nany amin'ny fianarana public zay zany tsy mivizy nany amin'ny privé satria zareo efa ataoko hoe manana ny ampy any fa ny any amin'ny école publique zany ny EPP ny CEG ny lycée reo ny tena cible anay tsapanay hoe misy zavatra tsy ampy omena andry zareo dia misy programme hoentinay moa ny amin'izany anatsarana an'le misy an'le hoe let's connect zay izy io mampiofana ny mpampianatra fram satria haitsika ny reo mpampianatra fram reto eto Madagasikara zay tsy tena hoe manana niveau loatra amin'le resaka fampianarana dia tonga izahay mitondra fanampiana ho andry zareo tsy hoe manova akory tsy manova zay fa manampy misy ihany koa ny famitana boky entina amerenana ny fitiavana ny tantara sy ny famakiana boky taratasy izay nataony ity fikambanana ity anampiana atrandry ny zaza malagasy ary ireo malagasy mahay manoratra tantara no namokatra izany tamin'ny alalan'ny fifaninanana ho an'ireo fampilatsaka an-tsitrapo eo anivon'ny Teach for Madagascar misy ny sivana anapetraka raha ny fanazavana ohatr'izao zany dia misy recrutement neny misy tamin'le taona lasa teo nisy an'le projet anankitelo let's read, let's connect, let's teach neny let's read, let's connect universitaire niveau universitaire zany hoe vao afaka bac ianao zany indrindrindra moa neny let's read dia afaka manao afaka mipostuler neny let's teach manomboka niveau licence no afaka manao an'izy io neny let's connect tsy maintsy niveau master zany hoe na ianao zany ohatra hoe raha vao amin'ny UNS dia manana capen ohatra raha ohatra VN4 ianao dia manana maîtrise na manana master raha ohatra université hafa moa dia manana master maro amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo no efa nafeno 30 hatramin'ny 70 ora ary misy ny fanolorana mari-pakasitrahana azy ireo misy 12 izy ireo no nanolorana mari-pakasitrahana tamin'ity androany ity fa nitrangana savorivory ny andro voalohany tamin'ny lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana izay notanterahana tany Tomasina nomboko maly mifarana tamin'ny ady saritaka ny lalao baskety ny fanandrina ny ekipa ny fizantany avao majanga sy ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra ny andro ny omaly ankilany namoaka noty tampoka ihany koa tsy ahafahan'ireo fiara lehibe mpitatitr'entana miditra atapy-tanàna ny Toamasina ny préfet any an-toerana mandrapatapitra ny lalao ny AZF noty izay toeran'ireo mpitatitra no noty io tsy ahafahana mampiditra ireo entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro Kolo Toamasina tranga telo samihafa no nanamarika ny andro voalohany tamin'ny lalao ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF 3-2 izay nitanterahana teto Toamasina atry ny omaly voalohany ny afara tamin'ny ady saritaka ny lalao basketball izay niaona ny ekipa ny fizantany avy ao amin'ny faritra Boeny sy ny ekipa ny commune Antananarivo renivohitra voatery ny ofarana ny mpitsara ny lalao no ny fifandonana somary na herivaika nilaza ny filohan'ny AZF fa manala baraka ny mpiasam-panjakana no sady mamenatra ny tranga toy ireny iny zany
match basket ny ny commune Antananarivo sy ny diretour tourisme zany Mazenga imo misy mieritreritra itody amboara ody de mafanafana dolo ny ekipa zany imo nefa napetraka antsika ny dola ty ohatran'ny dola jiaby dikan'izany tokony mandraka le fair play fana de zany nefa nisy ny débordement iny zay nataon'ny spectacle sy reo joueur reo zany de nandraisana fepetra reny ary misy sazy zany lomena na ny andanina na ny ankilany fa anatin'ny rédiger les sanctions zay fa efa ny avisenay zareo ny sazy mahazo andreo satria misy disqualification anatin'ny reny zavatra reny satria manala baraka ny mpiasam-panjakana de tokony modely ary fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina reny nefa ny sport na ny amin'ny sport nakizikely ara tsisy ady be karaha regny indrindra fa amin'olo mavety maniry sady mamagnatra regny ary mampitangrana zay foana hoe hoan'ny olona mbola mameno zavatra ohatran'ireny de tsy mandehatra zany ny an'izay fa tsy maintsy sazina ary anankiroa ny voasazy aloha zany tsika miteny zao faharoa mbola omaly ariva ihany tukutuky nitondra miaramila nanao taingimbe no sady nahenona fofotoka no nandona polisy mitaingina moto teo amin'ny 3 chemin morafeno ompa vararaka sy fanononana ny anaran'ny filoha-pirenena sy ny anaran'ny prime ministre no enin'ireo nanatro maso rehefa namoaka ny karatra mahapolisy azy ilay voadona tamin'ny moto teto amin'ny rond-point zay hitantsika tya tamin'ny 7 teo eo za mo petrapetraka etsy morana ny andro de mialokaloka oranetsy de nisy tikitiky anankiray miala avy any a mitondra olona feno be zany izy zany hoe mihoatra ny isan'olona tokony hoetiny tao de misy moto ndray avery amin'ny tetezana ny avy any Tanamako zany andeha iodina makaty fa le tikitiky avy any andrefana iodina makany de efa ny dépasse le limite tokony janona zany tena marina zany hoe tsy ny stop zany le tikitiky de raha vao tsy ny stop izy tonga de navofoka an'le moto avy any ampody ny anjera be teo ampovoany temo somary samy avoavo feo de nanatona moa zany zay de sady nakasary an'le accident teo nanatona fa rehefa nanatona teo na zay makasary moa saiky niarany opa de nitsangana moa le ranga tam'le moto ny anjera izy ty polisy de nampiseho carte izy am'le olona tao anatin'le tikitiky hoe ao hoe le papier ny tikitikinareo fa de opa vararaka nataony le olona maro be passage le tikitiky avy ao anatin'le tikitiky hoe ao nandeha ny opa reny fa io tsy vita ny opa ihany hitako le raha saiko mafimafy ihany de niezaka niantso directeur ny polisy azo éprouver amin'ny appel misy any zany de niantso any lehibe ny fipateto atoerana mba inona ny atsoko andreo aingana hamonjena satria fa saiko isy dariko andeha tam'le polisy ary koa efa nafana toedra raha teo de ireo le olona tanaty tikitiky moa milaza fa olona avy any amin'ny présidence ary mandraona mihitsy atsovy zay atsonareo fa zay managna président république lehibe ny eto Madagasikara zay managna ny PM lasa voatonontonona ny mpitondra ambony no nataonareo zay milaza fa maramila zareo tao anatiny fa zareo aloha ala de fa miteny hoe zay maramila avy Antananarivo tsy rahanay zay atsonareo miaraka amin'ny teny ratsy moa zany fa hoe fa zay manana ny président république zay manana ny PM ary ho avy eto aminareo tamatavy eto mihitsy arapitso araka ny teny zareo PM de ireny fandrahonany ray zany everina hoe hampangina ny olona teo de tezitra ndray nefa ny olona vahoaka teto ary zay anisa somary napatahotra kely anay fa efa nisy nikasandory le bajaja teo nentina teny amin'ny commissariat central tetsy bazary kely avy hatrany ireo mpanao taingimbe sy ny mpamily an'ilay tukutuky ary fantatra fa mamo tokoa rehefa avy nanaovana fitiliana alkaola mbola voatazona ao amin'ny tobiny polisy ao bazary kely moa ilay mpamily ny ilay tukutuky hatramin'ny fotoana nanangonana ny vaovao ireo miaramila kosa voantso any Antananarivo raha ny loharano-baovao akaiky voarainay taorian'ny fandalovana ireo manamboninahitra miaramila rola tao amin'ny hôtel de police androany maraina fahatelo namoaka noty fandaminana ny fifamoivoizana ny préfet ny Thomasina Omaly androany anefa vao nahalala izany ireo mpiatsehitra amin'ny fitaterana voarara ny fampidirana ireo fiara lehibe mitatitrentana mihoatra ny 10 taona miditra eto tapitanana ny Thomasina mandritra ny lalao ny AZF tampoka be aminay zany le izy na de ataoko hoe fikambanana zandrany ary zay
dia nisy ny fikambanana ny mpikambanao anatin'ilay fikambanana zokiny eto atapitànana Tomasina dia vao niantso an'ireo patron rehetra eto atapitànana Tomasina zay tsy au courant amin'ny zavatra io misy tompoko taitra misy zay dia amin'izao ora zao zany zaho andeha ho any amin'ny préfecture an-tany hoe tena stop daholo ve sa ahoana le tena fanapahan-kevitra fa tsy mahazava aminay mpitatitra le izy le lera sy le faritra tsy azonay le tsy fantatra mihitsy fa tonga dia hoe le premier jusqu'à le 12 zany no tsy mahazo mandeha ny camion plus de 10 tonnes ny camion plus de 10 tonnes mitondra ny légumes sy ny vary na miakatra na mida zany tonga dia ao anatin'izay dia anapaka ny anao ny fanapahan-kevitra zay tsy asa raha ohatra zay tena marina zay tsy mandany fandaminana manaiky fandaminana zay fa kosa tokony mba hoe apetraka zareo zany le faritra tsy azo lesy ny ora tsy azo andehanany izay ny ako ny andro voalohany tamin'ny fanomboana ny lalao ny AZF 7-20 nizotra tamin'ny mpilaminana kosa ny andro faharoa tamin'ity andro an'ity raha fanatanjahantena sy lalao natao amin'ny piray indrindra ho an'ny mpiasa-panjakana ny AZF ireny aloha zany ny zava-misy hita ny rehetra ho any androany fa nisehoana hatrano ny toerana fiompiana koa fakananofo ana mpandrara ray tany Toliara maina andritra io ny lelam-piambina ny toerana arava tsy nisy niraisany ireo zanak'akoho maherin'ny ray alina nompiana tao an-toerana lasa lavenona rava tsy nisy azony raisina avokoa ireo zanak'akoho fankananofo maheriny iray alina anampandrara iray eto tsy menatsy vokatry ny haintrano ny tranga androany tamin'ny 5 ora maraina may nandritra izany ny mpiambina ity toerana ity no ny hamafy ny lay afo hatreto tsy fantatra ny antony nahatonga ny firehetana raha ny fanazavana fa sy hay exactement ino mahatonga izy may sa fa zany iny leriny fa haly au total combien ni raha izy zany amin'ny le poisson kely iny fa misy 10 arivo le akoho fa be iny fa misy 10 arivo sa fa zany ray alina total zany fa ny asa sika zany fa misy fomba nanao misy raiky nanao garde si gardien fa garde resaky vonjeny le akoho sa fa le akoho zany lafa surtout lafa andro manisy misy teatory misy manao akory izy mety vonjeny de lasa sy mivorivory tena yao misy élément de garde par jour efa izy zany haly avao izy miasa fa le problème zany malchance ou coïncidence zany le lalany normalement nangalana azy pour mahita ny accéder fa amin'ny le varavara de secours iny c'est izy zany may aloha de zaho ny resaka amin'iny amin'ny grillage iny anao mitranga eto fa misy jerrycan valo 250 litres fa feno resaresa zaho hangalaka amso de namko amlohany avao alohalohany sokafy ny varavara zay mahatonga izy zany ny voa may fa ty avao iny may fa laha sinana ohatran'izao zany tratriny le afy iny mety am'izao zany fa zaho seriky fa nitrobo zany zokiny isan'ny nanano sarotra ka nampahazovanina ny afo ny famonjena ny ain'ilay mpiambina izay nihidy tao anatin'io toerana io raha ny fanazavana ilay mpandraharaha trano la ferme iny zany vo hitanareo am'raha iny fa bâtiment combiné posi de secours iny anive toa fa malheureusement izy zany fa izy raika avao nitraky iny afo iny amin'ny trano voalohany aroy de trano anivy iny may amin'ny le lalana sy mahita lalana lasa zany le varavarany trano raiky iny avao mila ny sokafina laha sy sokafina de izy lasa maty de natao sikany obligatoire iny sauveva amin'iny aloha après zay moresaky afo zay mahatonga ny amin'ny lohalohany nampivoany sika aminatin'ny trano iny fa afo iny fa midezafa ny gagner du terrain amin'ny sisiny iny fa tena objectif ny voalohany le olo anatin'iny vosy maty fatany de tambony sauveva anazy iny zay fa afo iny fa deja ny mandeha jusqu'à amin'ny sisiny etsankilany kosa maneho ny alahelony manoloana nitandrevaka amin'ny famonjena ny ain'ilay mpiambina ny fianakaviany fa zahay nandehany zany fa hitanay fa maly le trano mihily vavahady be militsy amin'ny base ao hindehanany daty hitavany trano voatery le mpitavanafo amizay antany atao mihalahala tsy misy lalahodirany tsy fantanay ny antony nidiany ny trano amiaja io ao fa hiliany de antazony le laky le maly trano ao avao le zazakely mihalahala anatin'ny afo ao de i faela ty fa mahazo lalana le afo zany fa hanombotsy vavahady zahay tonga le mpangily vavahady vo zay namoha fa tsy mahatratsany zao fa mao tena mampalahelo amin'ny raha manao an'io zany ianao zany société-nao anatin'ny lakoro misy nitsanonao hainao fa misy olo apetsanao ao hilinao kadena anatin'io ao pourquoi may trano tsy le
ain'olo ao loha ry sarombanao fa ia zany salasala hempa amin'ny hanananao hoe perta le fanana hananany zany ro manahiry azy fa tsy le olo apetsana voalohany tokony ho hainao zany le olo nametsaka olo ao na hinily koa hoe ka lafa ia miboaka bakany tokony vohanao le lakile ka gny toe-javatsy manao ohatran'izay zany ohatrany mampalahelo satria sala manandevondevo olo zany olo manao hoe fa tsy mampiasa olo efa eo am-panaovana ny fanadiadianina manoloana ity trangan-javatra ity ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana andrasana araka izany ny marina mahakasika ity haitrano ity fa nitrangana fanafianjola amin'ny tampiadiana ny atao amin'ny cité poste taptanana ny toliara omaly tokony tamin'ny fitorariva tokatrano ray no lasibatra tamin'izay lavombala ny polisy ny arota amin'ireo jola nandritra ny fifanjevona olona roa ihany koa no naratra no ndaroka nataon'ireo jola nandritra izay fanafian'izay bonoma eliziatra jiolahy efatra mitondra fitaovam-piadina toy ny basy no nanafika tokatrano iray tao amin'ny cité poste fokontany sans fil omaly tokony tamin'ny fitora hariva vehivavy roa no naratra noho nidaroka nataon'ireo jiolahy nandritra ny fanafiana ary lasan'izy ireo tamin'izany ny vola mitendina iray hetsy ariary sy solosaina ary telefona iaho nameronafo teo atokotany dia niditra avy any efa ta dia nitaby amin'njarahy ireo hoe aia njarahy eo tadiavinareo njarahy iny dia efa fantako ireo hoe hafahafa ny fihetsika andreo dia tsy nakaiko nihiditra reo fa tambaravara teo any anjo njarahy misy mitady tonga dia niforce andreo nihiditra ny raisindreo mivosinakanjo dia nitafiditra ao amin'ny salon dia ny sasany nandray an'njarahy io dia ny sasany nandray ny mpianaka kely niaraka taminay tao dia niraika nitondra mesa nandray anahy sady nitazona andreo mivosinakanjo ohatr'izao dia natao niteto le mesa dia natahotra be ahy lefa natao niteto iny ny mesa tonga dia nanao salia hoe mifona ao fa tsy zavatra fantako zao satria reo nitadia volamena ny vola fotsy dia vola dia tonga dia iananao saliny tonga dia nirarafandreo mesa ny tanako avy nilitsantsagno ao zany tsy misy fanontania sisy resaky avy lefa nazerany aho zaho nazerany igny tonga dia zany nianso vonjeo hoe vonjeo zay jesosy vonjeo zay jesosy tonga dia nipeny vody basy ny lohako dia mivaky zaho koa ragaka fo tonga dia nitetely io ny lohako hoe ay no tena voa marina zany ohatran'izay zany zavatra nazo anaty eo ity tonga dia ny ty raha sitako satria zaho nazera ty sitako tonga ty efa naratra be ny tanany nasyny tamin'ny meso zao minitra vitsy taorian'io nisy ny fifanjevonana teo amin'ny polisy avy eo anivo ny commissariat central de police toliara sy ireo jiolahy ka lavo tamin'izany ny roa tamin'ireo olon-dratsy ary tafaporitsaka naman'izy ireo nandositra ireo jiolahy reo rehefa nandroba entana vitsivitsy raikitra moa zany fanenjehana tamin'ny mpitandriny filamenana ary nanapoka basy izy ireo teo amin'ny toerana io mba hampitahorana ny fokon'olona sy ny olona manodidina zany satria mbola maro ny olona nandehandeha tamin'izany fotoana zany maro mivezivezy ka dia raikitra ny fanenjehana sy ny fampitifirana ka lavondray zany ny jiolahy anankiroa niaraka tamin'ny basy teny an-tanany ilay jiolahy fahatelo kosa zay nisy an'ilay sabatra dia tafaporitsaka satria maro dia maro ny olona nitangorona tao anatin'ny fifanjevona ka dia tafatsoka tany anatin'ny olona tany zany ilay jiolahy anankiray ao anatin'ny fanaovana fikaroana azy moa zany zahay mpitandro filamenana amin'izao fotoana zao hatramin'izao aloha zany jiolahy mbola tsy fantatra izy ireo tsy nisy taratasy nanamarina azy tany aminy fa tao anaty fifanjevona izy manapoka basy no fampitifotra koa mpitandro filamenana zay tonga aingana dia aingana tena toerana dia zay no nalafo an'izao manentana sy miantso fifanomezan-tanana hatrany ny mpitandro filamenana mba hahafana mamongotra sy mifehy ny tranga tsy fandriam-pahalemana eto an-tapitanana ny toliara sy ny manodidina trangam-piarahamonina trany lehilahy lehibe iray manodidina ny 5 taona tamin'ity androan'ity tokony tamin'ny 7 oramaraina no hita faty teo akaiky ny tetezany kafe commune Feramangavaratra Ambatondrazaka raha ny fanazavana ny ratra sy tsatoka vita eo amin'ny vatany no nanamafisa ny fokon'olona favono no nafaty azy. Lehilahy iray antsoina hoe Ikoto Robin 15 taona no hita faty nisy namono tamin'ny fomba feno bibina teo akaiky ny tetezany kafe commune Feramangavaratra ny maraina teo. Tsy fantatra mazava hatreto ny mikasika ity lehilahy ity na ny antony namonoana azy na ny fotoana namonoana azy hoy ireo fokon'olona nahitandrazana. Ny fisotra nahitana azy zany misy ray aman-dreny mpamboly ato tsy moato dia nanantso anazy hoe ndao président fa misy olona vonina olona ry
dia tonga zay ty mazay dia natsola ny CB ondo aloha CB fa misy olona maty ato vony olona tsy fantatra moa vesany na fahatesampiolona na olona vesa fa misy fa maty gaga zay nahita anazy to dia ray aman-dreny moa hoe tsy sany nanatona ty ray aman-dreny za tsy nanatona ny président le olona mpiara-mamboly eto koa natsona le mpiara-mamboly teto nanodidina hoe andao fa misy olona maty ato dia tamiko natsona ma le olona nanodidina dia tsy sany nanatona koa fa nanatso président aloha zay vo tonga ho fokony olona dia zay vo sy mivahoaka zay vo nijerevana le olona maty jerevana teo fa maty le razana teo le olona teo tsy fantatra ty manodidina misy ary tsy mipetraka eto manodidina ty olona maty io olona vahiny le olona fomba nanaratra zany izy fa nidapika ty zany nitazana hoe feny raha mivavany sy nyorony fa fianabibina misy lavaka daholo ny lohany sy ny firifany daholo sambany teo amin'ity tanàna iray eo Firamanga-avaratra ity ho iatran ny tompon'andraikitry ny fokotany Ambohimanarivo ny trangana von'olona tahaka izao miantso ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny indrindra ny mpitandro filaminana araka izany ity farany hijery sy hanara-maso akaiky ny toerana misy azy ireo hisorohana ny von'olona tahaka izao manentana ny tompon'andraikitra zany zay mba hanara-maso an'le ty manodidina ty satria hatram'izay mbola tsara isany ty tsara isany zany teto ary tsisy vonony loatra zany teto fa mbola madiny toerana misy anay fa misy fotoana zao gaga fa misy andehan'olona ndreo mamono olona amin'ity faritra ty ka manentana ny tompon'andraikitra zany ara-panjakana ndrisaka ireo ao amin'ny filaminana mba hanara-maso le olona mivezivezy amin'ity faritra ty satria fa tsy fantatra tsony le olona mandalo amin'ity amin'ny alina na amin'ny maraina fa lasa mandoto ny faritra amin'ity miady indray zao mianarivo ty le olona mamono ohatra zao satria sandra zay eto mamono le olona manodidina eto sy mamono olona ohatra zao mahoaka mba hanara-maso le tompon'andraikitra zany amin'le faritra ty aminay ty raha ny fantatra tamin'ny alalan'ny antso ataribia natao tamin'ny findainy avao Tanambe distrika Namparafaravoly ity ray mpianakaviana nisy namono ity andrasana araka izany izay mety ho toy ny fanadihadiana mikasika ny nahafaty azy fa isan'ny kolotsaina mampiavaka ny malagasy ny kabary na efa maro aza ny tanora mandalina azy amin'izao fotoana izao na mafisin'ireo mpisehatra fa natao ho anrehetra ny fanandratana avy ity kolotsaina malagasy ity nandalo tao mahajanga omany ny ilo miampita ho fanamariana ny fahempolo taona ny fikambana ny mpikabary malagasy anja Robert Kolo mahajanga atao an'ny rehetra ny fanandratana avo ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny kabary ary ny tanora no tena betsaka ao anatin'ny fimpima amin'izao fotoana izao raha ny nambara ny filoha maneran-tany ny fimpima Ramatoa Anitrinena Andriambovonjy efa voasokajy ho vakoka maneran-tany ny kabary vakoka tsy azo tsapahitanana ho anzanak'olombelona saingy mitahiry sy anovozana ny arena malagasy amin'ny ity taona 2024 ity dia misy ny fitetezam-paritra manerina ny Madagasikara anamariana ny fahenimpolo taona ny fimpima ka taorian'ny faritanina Antsirabe dia anjaran'ny faritan'ny fimpima mahajanga indray no mandray ny fanilo miampita Lina zany ny tanora rehefa nomena sehatra hoe afaka mianatra kabary isika afaka mikabary isika dia tena maro tokoa ny tanora ary raha hoe lehilahy ny resahana fa ankehitriny na ny vehivavy ihany koa zany ho andrehetra zany ity fanandratana avo ny kolotsaina malagasy ity teny fanefa moa ankehitriny dia hoe kabary aren-tsaina mampiray iombonana izao tontolo izao ary miako maneran-tany taoriana ny rotaona lasa izay dia efa lasa vakoka maneran-tany ny kabary izay indrindra ny hoe tarafana zany hoe ny sondro kaja hatrany ny kabary ary manana ny satana izy ankehitriny dia ilomboiandoha izahay tsy araraka tany satria ny teny faneva amin'ny fahenimpolo taona dia ny hoe fimpima miroso hatrany miaro ny ilomboiandoha ho an'ny teto mahajanga dia miisa 70 ireo niatrika ny fanaterana izay tafiditra ho isan'ny mpikambana ary 420 kosa ireo mpiofana ho lasa mpikabary ato anatin'ny faritany ny fimpima mahajanga misy ny famoahany andia mena masova androany sy fanaterana ireo mpikambana raikitra itsika eto mahajanga moa tsara manamarika fa tamin'ny 5 sy 4 no nitsangana ny faritany fimpima teto mahajanga zany hoe efa mananika ny vavala ambin'ny folo taona zay no isiny ny tolakandro ny alahady fa 30 ny volana jolay teo no nandraisan'ny faritany ny fimpima mahajanga ny fanilo miampita izay natomboka tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna maresaka irasan'ny pirenena nanomboka androany ao Portugal ny andro maneran-tany ho an'ny tanora andiany fa 20 fotoana izay ionana sy nandrasan'ireo tanora katolika manera an'izao tontolo izao tanora mihoatra ny ray tapitrisa no andray anjara anatin'izay Des grands sourires et des sacs à dos bien chargés hier soir à Lille. Afalina no tsikaritra teny amin'ireo tanora ao Lille
miaraka amin'ny entana iazony Lisbonne. Fotoana nandrasan'izy ireo efa ambolana maro. Ny taona 2016 ny Papa Joan Paul faharoa no namorona ny JMJ. Iaonan'ireo tanora manerana izao tontolo izao. Fotoana ifandraisana amin'ny hafa ho an'ireo tanora frantsay manodidina ny 5 sy 4 alina. Ny andrasako dia ny ampitombo ny finoko miaraka amin'ireo olona avy amin'ny firenen-kafa maro mifampizara. Iaonao Lisbonne avokoa ireo firenen-kafa rehetra hatramin'ny 9 ny volana aogositra ho avy izao. Mihoatra ny ray tapitisa ireo mpino maneran-tany ho raisina amin'ny renivohitry Portugal. Taorian'ny taona maro ny sin'ny Covid nanitona ireo tanora katolika maro ity fihaonana ity. Ho avy any an-toerana manomboka rapitso ny Papa François ary izy no hitarika ny lamesa famaranana, ny fiovany toetrandro, tambazotra serasera sy ny maro hafa. Ireo no isan'ny lohahevitra ho entin'ny fiangonana hitondrana fanampiana ireo tanora. À cette génération. Tapitratreto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho manaraka indray tombo klasy tombo vavy aloha matomboko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha wanao teo, ni fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.